faharoamroapolo volana jona iny fotoanantsika iny fa ny fotoana hafa ndraiky io dia ny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo ny volana jona fahatelo amby roapolo sy fahaefatra amby roapolo ny volana jona any Ambody Tafana miaraka amintsika eto izareo avy eo amin'ny Mirage Creative Event dia tsy iza fa i Mélodie ary tolotra miarabanareo menada rehetrarehetra dia falemaraba sy mpanaraka antsika rehetrarehetra ny tokantrano ina tsara moa hoe Mirage Creative Event Mirage Creative Event raha tsotsorona zany dia boîte-na organisation événementielle izy io ny ohatrany mandeha boîte zany raha le zavatra karakara ilay dia tena zay mihitsy fa amonkoreo zany le zay ao Mirage Creative Event dia karakara événement zay moa zany vao vetivety ihany no niforona le Mirage fa zay efa nandray anjara nanampy tanaty fikarakarana na événement anankiray zay nataony sérieux tamin'ny novembre 2017 ny salon espace jeune entrepreneur tao amin'ny pavé Antaninarenina zay moa zany membre fao ihany dia nieritreritra zay hoe karakara événement ray hafa manokana avy aminay dia zay ankoro le Mirage Creative Event zay fikarakarana événement zay zany dia événement anankiray hetsika anankiray zay ho ataony Thomas any Ambody Tafana lalana makany amin'ny folo pointy ho an'izay tsy mahafantatra dia misy sarina Père Noël amin'ny vato zay eo amin'ny moron-dalana eo dia any le izy natao zany zay andrindra inona tsara ilay hetsika liberty en couleur be liberty zany hoe freedom liberté ie les liberty color zany événement à 2 jours izy io amizany anarana zany hoe liberty 23-24 amizany anarana zany hoe liberty color satria ao anatin'ny fety ny fahaleovantena ihany dia ataontsika coloré les dates dia io événement io zany 2 jours dia manomboka ny sabotsy après midi ary mifarana ny lahady hariva ina avy zavatra mety hoe hitrango ao amin'ny fotoana io 2 andro be zao 2 andro be zao ohatra misy afomanga misy ny aliny 23 hariva satria misy lancement an'le boîtenay le Mirage Creative Event dia zay no anaovana an'le afomanga dia amin'ny fotoana io koa misy concours de danse zay régional le izy zay régional zany moa hoe ohatra full point fenériveste olezaro amitorin'ny tamatavy zany afaka mandray anjara daholo dia misy showcase koa ny alinan'io mizara roa moa le showcase any amin'le lancement misy any Angy Andriambavilanitra ary Judas ny amin'ny grand public dia misy défilé de mode iarahana amin'ny styliste ao Tamatavy ihany satria moa le événement zany vaovao be any Tamatavy dia natao mihitsy ny hoe mba le mpandray anjara mba olona avy any daholo mba sandratra dia io défilé de mode io iarahana amin'ny Anélia Créa dia Michel ary miaraka amin'ny DJ Jayan zay fantadaza ao Tamatavy ao amin'ny taxi be dia ny alahady misy concours moto open zay misy catégorie anakefatra iarahana amin'ny karazana festival mihitsy zany izy ty ie ny tompoko fety be fa izy ty inona natonga lizy ihany Tamatavy natao ny Mirage Creative Event zany mikarakara événement any amin'ny zone d'opportunité touristique et économique dia ny tenako moa zany avy any any dia any ny tena fantako kokoa hoe ina tadiavin'ny olona dia any nanomboanay anazy hoe tadiavin'ny olona eto zao Sopo Tomasina dia fa le événement zany any tsisy mihitsy toera zava-baovao any zany zay mahafantarana mba anome valeur an'le toerana koa dia izy ty hetsika anankiray efa iaraha malala fa Ambody Tafana lalam-pirenena manahoana ny resaka sécurité manahoana ny fifamoivozana amin'iny toerana iny amin'ny fotoana io zay moa zany mba tsy hanahirana an'le olona andeha any dia efa miara-miasa amin'ny Zakatour zay tour opérateur ao Tamatavy ao ka ny sabotsy atoandro dia misy tomobile maka an'le olona efa nividy billet navette hoan'le olona ho any Ambody Tafana miainga avy Tamatavy zany
de ny alady ariva ndray vao maka olona ndray izy fa misy pako moa le am'le événement misy azo atorina zany any misy azo atorina any satria misy canto crouse moa zany fa misy hôtel le naovana an'le événement fa misy beau rivage koa miaramiasa aminay de Reine 501 miaramiasa aminay miresaka tente de misy tente koa anatin'le pako zany hoe le pako zany ahafahanao miditra ahafahanao matory tonga de am'le pako VIP ie fa ny grand public zany no tsisy an'izay fa afaka ohatra hoe manafanakaviana any izy na afaka mety hoe tsy atory izy fa diran'le showcase matory mitsangana izy de afaka manao zay misy oronan-tsara kely zay eo ndao hoe arahantsika vetivety Un complexe hôtelier, d'accord, qui se situe à 22 km de Tamatave. Nous avons entre autres hôtel, d'accord, avec 17 chambres, dont 18. Nous avons une grande salle de billard qui se trouve au 3e étage, avec une vue à 360 degrés sur le port de Tamatave, sur les Pingalanes, sur l'océan Indien. Nous avons un restaurant italien et restaurant gastronomique. Nous avons des activités, bien sûr, nous avons du karting, nous avons du billard, nous avons un parc pour les enfants, nous avons du du kayak, nous avons aussi un bateau à moteur pour aller faire des promenades sur le Pangalan. Voilà, on propose quand même énormément d'activités à 22 km de Tamatave. Voilà, donc c'est quand même un endroit rêvé. Vous avez un parking sécurisé, notre restaurant est ouvert toute la journée. Le week-end de 6 h du matin à 21 h le soir. Voilà, donc on peut accueillir énormément de monde. Beaucoup de gens de Tana qui viennent aussi. On a beaucoup de gens de Tamatave, des locaux. Voilà, ils viennent passer un week-end, ils viennent passer une après-midi, une journée. Voilà. Non, on a quand même une fréquentation assez importante, surtout le week-end. Parce que c'est quand même le week-end où les gens bougent. Voilà, où ils viennent passer un bon moment et se détendre. Ça, Théona fandarana. Théona fandarana. Afaka atao aniny Midi Manifik. Andao ataontsika na mety ana. Ie. De sady manao permis tahotra ny Jean-Claude. Ya, hetsika anankiray sady ho fampahafantarana no filancena ny Mirage Creative Event io hetsika io fanandratana ho amin'ny olo-tsambatra. Misy hetsika hafa ve eritreretinareo atao ohatran'io sa io aloha zao no masana de io aloha no ketrehana oui hatreto aloha zany mbola tsy tena hoe tsy hoe tsy misy fa mbola apetiketrehana fa leo atao hoe surprise le izy rehefa tonga fa io aloha zao no tena hoe imasony amin'izao fotoana zay fa ny hetsika hafa mbola ho avy rehefa pieritreretana le izy pikarakarana manaraka zay fa aleo surprise araka ny teneniko teo le izy. Liberty Color anisan'ny hetsika anankiray ahafahana mampiseho ihany koa ny orinasa zay te hampafantatra ny fisiany ny orinasa tsirairay avy Mélodie anisan'ny tompona andraikitra eo amin'ny fifandraisana amin'ireo orinasa ireo so de misy fanentanana tokony mbola atao de mbola tsy tara ho an'izay mbola misalasala. Ie, efa maromaro moa no namaly ny andro fa mbola misy koa mbola tsy namaly de manentana an'izay mbola tsy namaly zany mba hamaly le fiara-miasa. Fa ataontsika mipoaka be io événement io. Poaka be événement io événement ataontsika isa-taona io mety miaraka amin'ny Mirage izy amin'ity taona ity fa mety Midi Manifik indray miaraka amin'ny heritaona tonga de clair be tsika any engany tsy avy ny orana. Tsy avy ny orana. Tsy avy ny orana. De mirary soa antsika rehetra ary. Misy farany fantaniko farany saika adiniko so de misy navety miala vety Antananarivo makany. Ie. Miara-miasa amin'ny cotisme zay amin'ny pako VIP. De misy tomobile misy miala aty le 22 soir de tonga ny 23 matin de satria manomboka ny après-midi manko le hetsika de mbola afaka détendre tsara zany izy anomboana l'événement de saika adiny koa ny lelahady ariva misy an'le lancement pigment colorful anakatonana l'événement. Ino zany tena tsisy any ino tena andrasan'ny olona zany hoe ino le couleur am'le Liberty Color zany le lokoloko be
lokoloko bizantsika amin'ny fotoana io fantatreo fotsiny sao dia mievina ohatra mampievina ihany iny rehefa tena allergique fotoanantsika zany amin'ny 17 sy 18 volana jona ny ambody atafana azontsika tao dian'izao ny mamandrika ny toerana rehetra amin'ny alalan'ny antsoatarbisa inona ny afahana mamandrika toerana afaka mamandrika toerana amin'ny alalan'ny antsoatarbia zay any mélodie moa zany le no miresaka amin'izay laharana 034 08 263 67 dia manana page Facebook koa zay Mirage Creative Event zay afaka mamalanareo foana 034 08 263 67 na page Facebook Mirage Creative Event afahanareo mamandrika ny toerana rehetra na maka fanazavana fanampiny amin'izay tsy vita teto fa ny fotoana dia mandeha ndao aloha anaraka dokam-barotra kely